Miaraban'ny mpanaraka RDB Live eto Toliara Mahavatsy misy ny ekara Notre-Dame de Flot indray no hitondranay anareo arao ary ny tantara satria hankalaza ny fahafitopolo taonany izany paroasy zany amin'izao taona akanesanay eto izao koa arao hatramin'ny farany ary ny tantaran'izany fiangonana izany nandritra ny nanombohany teto Toliara hatramin'izao ora itenenanay izao arao ny tantara ny foronan'ny fiangonana katolika paroasy Mahavatsy amin'izao fotoana izao dia manasa antsika rehetra tompoko ihay no araha hanaraka antsaka sy andavany ny tantarany paroasy Mahavatsy 1897 ka hatramin'ny 1917 tonga teto Toliara re missionnaire andiny voalohany re mon père Lazariste dia i père Caston sy père Eriot teny amin'ny tanàna atao hoe Amboroneoky no niavy izy ireo ary tamin'izany andro zany niandohany ty paroasy ty dia trano vonjo kely de tamin'izany andro zany no nisy olo malala tanana nanome tany hanorenana izany fiangonana izay dia efa maty izy ireo tompokolahy César Laprouzy no nanome io trano vonjo telo reo ary ny tokotanin'ny tompokolahy Astina izay eo amin'ny Arebis Mahavatsy Premier amin'izao no nanome tany nanorenana ireo trano vonjo telo ireo. Taony vitsivitsy taty aoriana tonga ny andiany faharoa ka nisan'ireny i père Paul Hervis. Tanàna maromaro ny andraiketany tamin'izay Sarodrano, Natsono, Zaloe Saint-Augustin, Palary, Anakao, eny fa any Manombo ihany koa. Ny ireo Lazarista nandalo teto tokoa no nisy koa fikambanandrimasera fide Charité dia Sera Caterine izay niara-niasa tamin'ireo missionnaire Lazarista reo nampianatra katesisy ny kristianina tetia Mahavatsy ary nivokatra niazo tamin'izany koa tamin'ny 1953 dia nahazo atsika anio sekoly Sacré-Cœur Mahavatsy io izay mijoro eto an'ilany paroasy amin'izao rehefa lasa ireo missionnaire Lazarista reo dia ny fikambanana Assomptioniste 9 Jolay 1954 efatra amby 750 dia tamin'io koa nametsaka vato fototra ho an'ny fiangonana vaovao izay ankalazaitsika fa 70 taona amin'izao io tamin'izay dia mon père Balmé sy frère Daniel Vaneke ary tompokolahy Alphonse Johary ireo zany no tompotelo namasaka hanjo ny nahazoana io fanorenana fiangonana teo aloha io ary tamin'ny 20 martsa 570 izay no nanovana lamesa voalohany tamin'ity paroasy ity ary tamin'izay no nisy atao hoe dia masina dia vavaka namakivaky an'iny tanàna Amboroneoky iny ka hatrany Amorondriaka ary tany Amorondriaka tamin'izay no nitsofana rano ireo lakana ny botsy ary sambo zay niantsona teo tamin'izay koa no nitondrana ny sarin'ny Masina Maria namakivaky an'iny tanàna Mahavatsy iny ary nanovana karnavaly lehibe ary tamin'izay no nanomezany mon père Hermany hoe Masina Maria mpanjaka vavin'Iriaka no anarana hoentin'ity paroasy Mahavatsy ity ary zay indrindra mahatonga atsika mahatonga ty paroasy ty hoe paroasy Notre-Dame de Flot Mahavatsy 1974 ka hatramin'ny 1982 taona ny asan'ireo mon père Carme tamin'ny paroasy Mahavatsy andeny voalohany tamin'izay dia mon père Sergio ary mon père Sarbandy ary Joseph ary mon père Sergio no mon père curé tamin'izany fotoana izany marina fa ton excellence monseigneur Michel Canone no nitondra ty diocèse ny Toliara ty tamin'izany fotoana izany ireo fikambanana Salesiana izay misy amin'izao fotoana izao 1982 ka hatramin'izao mon père curé voalohany tamin'izany dia mon père Victorio io no nitantana nyty paroasy ty tamin'izany andro zany tao anatin'ny izay fitantanana izay dia hita ny firosoan'ny fiangonana mihamandroso tsikelikely satria raha teo amin'ny tantara zany niatomboka tamin'ny trano vonjo dia nahazo toerana nanamboatra fiangonana lehibe ka lafa niroborobo ny kristianina ny haniroborobo hatrany fa indrindra ny fisian'reto missionnaire Salesiana Don Bosco reto dia niroborobo be ny kristianina satria niopana tanteraka ny tanora zany ity Salesiana Don Bosco ity
raha tsy ilaza atsika nanamboatra nio centre Don Bosco io zay toeram-piofanan'ny tanora ary tanora maro tsy eto Mahavatsy avao fa tanora maro manerana ny diocèse-ny Toliara dia navoaka nio centre Don Bosco io. Tsy zay avao fa mbo nisy koa ny promotion féminine zay namolavola ny vehivavy teto atapy-tanànan'ny Toliara amin'ny asa tanana ary niteza azy maha olombanona ary indrindra ny orateur Don Bosco jusqu'à amizao tena miroborobo tokoa ary amizao koa efa misy sekoly Rinaldi vokatsy ny ireo missionnaire Don Bosco reo zany nahavy an'izay asam-panasa maro zay ka tao anatin'izay zany fandraisana amin'ny fiangonana noho ny fitaizany Salesiana ny tanora koa misintona ny ray aman-dreny hivavaka satria tsy ny ray aman-dreny misintona ny tanora fa ny tanora no misarika ireo ray aman-dreny resy lahatra handeha hivavaka satria ny zanaka mivavaka zanaka mandray sakramenta dia resy lahatra koa ny ray aman-dreny ka tao anatin'izay dia niroborobo tokoa ny kristiana atramitsika miteny izao. Izay ny tantara fohifohy miakasika ny tantaran'ny fiangonana hatraminaha ny foronany ka hatramy izao fankalazana 70 taona izao. Toy zay tompoko lahy sy tompoko vavy ny tantara antsipiriany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny tantara ty paroasy Mahavatsy Promety tsy atory fahita hoy izy ny fitena ty fa miroborobo fatratra ny paroasy zay sy zay raha atao bango tokony hatramin'ny androany ka hatramin'izao tsika miteny zao ararina mba hihabevo hatramin'ny farany ane ity fikambanana ty ka dia angatahany masomary mpanjaky vaviny liaka zay miaro ny fikambanana miaro ny paroasy indrindra zany rehetrarehetra zany mankasitraka bakatelina tompoko lahy sy tompoko vavy. Rehefa henonareo teo aloha ny tantaran'ny paroasy dia entina indray ianareo hafantatra ireo erivelona mampiodina ny fiangonana indrindra fa anaraka hatramin'ny farany ny zotra fankalazana 70 taona natao teto amin'ny toerana teto ihany koa arao hatramin'ny farany ao eto amin'ny paroasy Notre Dame de Flot Mahavatsika zao aina mamelona nyty fiangonantsika ity dia maro ireo herivelona zay entina mamelona sy manetsiketsika ny paroasintsika dia toy izay ny quartier efatrambiny 10 ary ao koa ireo fikambanana masina misy an'olon-dehibe 10 ary misy koa ny an'ny tanora 10 de misy koa ny vonjom-bavaka ao ny vonjom-bavaka karismatika sy ny vonjom-bavaka famindrampon'Andriamanitra. Ireo herivelonareo dia avonjony ny vovonan'olon-dehibe ary koa ao koa ny vovonan'ny tanora ary am'izao fotoana zao dia efa misy koa ny vovonan'ny ankizy eto amin'ny paroasy Notre Dame de Flot Mahavatsy. Fa ao anatin'izay dia maro ireo manolo tena ary vono kanompo ny fiangonana ka izany no ilazana am'izao fotoana zao fa velona de velona ny paroasy Mahavatsy satria maro ireo zay manolo tena ary manao ny aintso zavatra mba hampanjoso ny fiangonanantsika izay. Araky volazan'ny monseigneur moa ny fanentanana dia ny fiangonana tsy maintsy manjoso ka noho izay fanentanana zay dia tsy mipetsaka na mijaridina ny fiangonana fa tsy maintsy manjoso raha misy ny ray roa telo vonony kanao. Ao anatin'ny fankalazana ny 70 taona isika izao ka ao anatin'izay fankalazana zay dia asaiko ianareo mba hiaraka aminay hijery ny fankalazana ny sorona masina fankalazana ny 70 taona. Ndao ary.
Sœur Catherine noho ny anjaitra ny fampianarana katesizmy sy namangy ny olona. Posiposy no tariny boriky no nitarika ity posiposy ty tamin'izay. Dia manolotra ny fiarabana ho antsika mianakavy tonga eto amin'ny paroasy Notre-Dame de Flot, sady fetin'ny fiangonana no fankalazana sy ny zanaka sy ny fanamasina. Atsika mianakavy mandrakarivany ny fiadana ny tompo. Avy aty amin'ny lehibe indrindra ka hifarana amintsika mianakavy. Eo ianao Monseigneur Ray Malala izay mpiandro iny eto amin'ity diocèse ity. Tonga mitsidika anay sy mitarika zao sorona masina izao dia tonga soa eto aminay ianao. Ihany koa ny vikera général Soutenizim Rala izay tonga manome voninahitra an'izao taonjobily zao ihany koa. Dia eo ny pretra avy eto solitenany avy eto an-tampon-tanàna Révérend Père Riring, sady solitena zareo assomptionista izay anisany angadina ananana sy vinahitana an'ity paroasy Notre-Dame de Flot ity. Nasaina manokana ihany koa moa zareo lazarista saingy nanao ny fialantsiny satria tsy afaka. Toy izany koa ndry zareo karma nandefasana ny filazana saingy noho ny toerana ny fanalavitra loatra dia ny 75e koa no hiaona. Dia eo ireo pretra salesianina zay ety aloha.
dia zao tapabolana izao. Ny manomana lalana ho an'ny tompo no asany. Asantsika kristiana koa izany. Ary ny mitory ny fibebahana no voalohany teniny. Izany ihany koa no fiomanana voalohany hataontsika. Mivaly, mihavao, mamitra mpihavanana. Aitsiony alehany, hahita ny famonjena avy amin'Andriamanitra avokoa ny olombelona rehetra. Tamin'izany andro izany dia niseho i Joany Batista nitory teny tany anefitsy Judea nanao hoe: miambena ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izy no ilay voalazan'i Isaia mpaminany hoe: reny fen'ilay miantso any anefitra hoe amboary ny lalan'ny tompo, aitsio ny alehany. Akanjo volonjameva no fitafian'io Joany io, fekibo hoditra no tamin'ny anilany, ary valala sy tantely remby no hanina fihina. Ary nakany amin'ny daholo i Jerusalema sy Judea rehetra. Aravainy liturgia, aravainy andro alahady, aravainy fahasoavan'Andriamanitra itsika mianakavy. Andro faharoa amin'ny fanomanana ny andraisantsika ny teny tonga nofo naterahany Jesoa, ahitantsika ny Jesoa sasakely, ahitany Jesoa mitovy amin'ny sasa rehetra, natera-behivavy tao anatin'ny fianakaviana ny poirany no nisy sitrapon'Andriamanitra. Anambaran'Andriamanitra amin'izany fotoana zany fa itsika koa zanany tiany ka tsy foiny. Nifenatsika ara-panahy tsy natao hoe velomina na iainana anatin'ny fiangonana trano na fiangonana vato ihany. Izany hoe rehefa mamonjy fivavaha anatin'ny fiangonana ohatran'izao ataontsika izao, fa ny finoana natao hoe iainana isan'andro, isan'ora, isaky ny sekondra, satria fahasoavan'Andriamanitra amintsika. Ary izay nampatsahevy ny soratra masina no mahatempolon'Andriamanitra atsika. Tsy hoe no tsika mendrika na mahavita ny finoatsika fiangonana ny finoatsika kristianina, itsika mino amin'izay zavatra nisy nambaran'Andriamanitra tamin'i Jesoa ary nisy vavolombelona ireo ny ran'i Jesoa anaparitaka izay mbô mandehana mampianara ny firenena rehetra ka miapitapita eo am-pelatanatsika izao. Anjaratsika andray izao hoe aiza sy aiza tokony andraisako anjara amin'ny fiangonana. Efa maro izay soa sy ny tsara nataon'ny fiangonana ao amin'ny tena raha hitaitaraina daholo. Mbola kely naterindray aman-dreny, natao bateny, nampianarana katezisma, nampidirina tamin'ny fikambanana masina, nanao sorti, nampianarana kilalao, nampianarana vavaka, nampianarana ny rehetra rehetra. Anjaratsika izao amin'izao fa 70 taona koa izao tsy tonga ho azy angamba izay fotoana ankalazany ty fetin'ny fiangonana ity. Atsapana fa efa lehibe, efa matoka. Misy fomba fijery manao hoe izay fiangonana na diocese vaovao natsangany Roma dia anatin'ny 520 taona izay natao hoe mifahasazana io fiangonana na diocese vaovao. Fa rehefa feno 50 taona io paroasy na io diocese io dia efa matotra, efa lehibe. Itsika fa 70 taona mbola anatin'ny fahamatorana tsara. Ary tsy hoe efa hoe mandroso miantitra taonatsika olombelona 70 taona efa mavesatra. Fa raha ny fiangonana mbô manomboka io na ny fiangonantsika izao ny fankalazana izao taona zobily fa 520 taona izao. Sasany manao hoe raha tsy jerena amin'ny mason'ny finoana ny fiainan'ny fiangonana dia hoe fiangonana efa elabe efa antitra be nefa tsy fantako mbô manomboka ake fiangonantsika 2025 ange mbola vao manomboka. Fa iza miteny aminao hoe efa ho antitra io angafantatra hoe firy ny aretan'io fiangonana io an'Andriamanitra i ka zay 2025 zany tsy midika hoe antitra fa vao manomboka satria mbola mitoy tsy miankina amintsika. Izay fahasoavan'Andriamanitra tinomenatsika no aretany izay fiangonana izay. Itsika manamafy amin'izao fankalazana ny tenin'Andriamanitra naroson'ny fiangonana antsika fa mifanandrify koa amin'izay ankalasantsika eto amin'ny paroasy Mavatsy ity dia hoe ny fahasoavana izay ankalasantsika eto fahasoavana efa teo aloha. Ny finoantsika no ny zavatra nisy teo aloha
Ary izay namafisitsika ny andro androany ary izay filohantsika androany miteraka fanantenana amin'ny hoavy. Izay no iainantsika androany anatin'izao fankalazana bevata izao. Ka iengany itoy atrany izao hafaliana sy fanantenana ateraka ny finoana, ateraka ny ten'Andriamanitra amintsika izay. Engany iroborobo atrany ny fiangonantsika, ny fiainantsika kristiana tsirairay, ary engany ahita ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny vokatsoa amin'izao fiarahantsika aminy, amin'izay rehetra atao miaraka amin'ny fahasalamana sy ny hafaliana lalandava. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka sy ny fanamasina. Adidiny Eglizy manomana ny olombelona amin'ny tany rehetra. Mandritra ny taona mifandimby, handray ny Kristy koa mivavaha mba ho totosana an-trakany sy andavany ny asa naniran'Andriamanitra azy. Ampahafantariny Masinday John Baptiste tanay hoe mibebahanareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ary efa apototry ny azon'ny famaky. Miangavy ny fitiavanao izahay. Engany isahay mba anaiky ho ratsananao ka ny fahotanay ho esorinao ary ny tsy mety mba areninao. Dia ho sampana mahavokatra fitiavana sy famarinana isahay. Fanao velo sy manjaka mandraka izay, mandraka izay. Amen.
Fa tamin'izy tonga voalohany tetỳ tany dia ny tena nakanofy nanatanteraky isay mbola tratran'ny mpiandohany ary ny sava ny lalana kanesanay any amin'ny famonjena mandrakizay ka mifatongavany fanindroany no andraisanay ankariary ilay famonjena nampanantenainao izay iomaninay sy andrasanay ampitokiana ankehitriny izany no iaranay amin'ny anjely sy ny arkanjely mifiketrana sy ny fiandrianana ary mitafiky ny lanitra tontolo mihira sy mankalaza ny voninahitrao amin'ilay antsa ventesinay lelandava manao hoe
zavatry ny tany araka ny hevitrao sy fikitrano zavatry ny lanitra amin'ny alalan'i Kristy tompona. Satsy aho saya l'église Blandine, Isabelle et Nathalie Nature. Calvin, Prudence, Nathalie. Mengiangkatkan ada ketika ini paruasi ada katesisi katesisi malam Isabelle kesulitan hal yang kedua dewa kita lihat ngerti dan ada katesisi yang bertempuh tahun surasa maskulin kesulitan maskulin di Josephine Juliet malam Farling tahun ini mana Faranjaya di Zain Mariazi Faranjaya tahun Orian ada yang katesis peluang Cartier Salpuli manera na diocese dia nama bilik mana aja dia berputana ni dia nama beku awan yang sekayu Zay tsy ahiditra anareo sary ao flo io raha vao ahiditra anareo zahay. Tena mafeo anazy 5 taona arahanareo koa manaraka eo nareo eny ambany gamba fa mety isahirana kely Dimapolo taona mariage tena mabe ihany koa anisy mivady rearea ny fiangonana Jobily volamena Sandra, Jacqueline, et Tavi Ernestine, et Vitaline Arthur, et tiens, j'ai répété, Dawaj. Terima kasih akan disaksikan. Malam rewa navita mandafar ini dia anu baik-baik manaraka koa efa vonao koa ianareo biro mampatsirovana ity zany reto tsy Madagasikara anareo quartier si avy any an-dafy mihitsy anareo reto parmisy avy any an-dafy mihitsy reto Jacqueline Ninkulinju. Masa Jacqueline François Xavier et de Jacqueline François Xavier. Monsenhor Malang, mirang suono coisa hai, eto próxima vase, armi baba kono jagadim, baga zono pasalamana, ari tupa masina na koa. Ini radio Tokoso, isutelanet, radio Fiham, isutelanet, sini tanro, mamparika bobomis, sina netana, Cristiano da Sakanaba. Itu dana cikanye. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka, sy ny fanahy masina. Hitavanao ny diantsika i Kristy.
Vita zay ny fangalazantsika ny jobily fa 70 taona ny paroasy Mahavatsy. Mahafaly anay ny manolotra fisaorana ho antsika kristiana rehetra zay ny farimbona niaraka nanatotosa iny fety lehibe iny dia tanteraka tao koa ny eglizy miaradia. Tao ny fiombonatsika, tao ny fandraisantsika anjarana. Eto koa dia misaotra antsika rehetra izay nanolo tanana, nanao ny ainy tsoho zavatsy. Tao reo nanampy arabavaka, tao koa nanampy arabola, ary tao koa nanampy materialy. Tsy hainy tsy saotra fa manao mahavelo bevata. Eo koa tsika zanakampelezana izay melipatsana manerana ny nosy sy any andafiniriaka any. Eto izahay eto amin'ny paroasy Mahavatsy dia manentana antsika ary misaotra antsika koa tamin'ireny tolo-tanana zay nataontsika reny fa tonga somatsara aty amin'ny mpiangonana, ary mbola manentana amin'ny zay tolo-tanana ataonareo na ara materialy zany na arabola fa ankasitrahana izay efa vitantsika rehetra. Izay no lava, zay no fofa dia mankasisaka amin'ny 70 taona zay